Akaiky Jesosy dia hiverina. Akaiky Jesosy dia hiverina. Ary mila tena miomana antsika andray a. Hiomana an'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Tsy miova ny hafatra izay apetraka Jesosy amintsika. Tsy miova ny hafatra izay ampitain'i Jesosy. Fa dia izay hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao izay. Miomana eona amin'Andriamanitra ao izay. Ty toerana eto ty izao fotoana izao a, tsy hitaomana antsika amina antoko-pivavahana averina ihany. Tsy antoko-pivavahana zany ty. Tsy trano-pivavahana. Fa trampokon'olona indramina ho faina hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ary anambarana filazantsara Jesosy Kristy ny antony izao fotoana izao. Tsy hitaona antsika mihitsy amina fikambanana, amina fiangonana, amina antoko-pivavahana, satria tsy izay na ny rahan'i Jesosy. Fa na ny rahan'i Jesosy dia averina ihany hoe mandehanany amin'izao tontolo izao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia manao batisa azy amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadidiko anareo. Dia izay irak'izay no napetraka Jesosy ho anay, ary izay irak'izay koa napetraka Jesosy ho anao rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Dia tsy hitaona olona ho amina rindrina efatra, fa hitaona olona ho mpianatra Jesosy, ary naiza naiza lehany dia ho mpianatra Jesosy izy, ho mpianatra Jesosy hatrany izy. Amen. Satria Jesosy tsy namorona toko-pivavahana. Jesosy tsy namorona toko-pivavahana. Tsy namaiky an Jesosy zany raha teto tany. Halleloja. Sa namaiky an Jesosy ve zany raha teto tany? Tsy rototra tamin'izay Jesosy. Tsy rototra tamin'izay Jesosy fa namaiky an Jesosy dia ny fon'ny olona tsirairay avy andray ny famonjena. Namaiky an Jesosy dia ny tsirairay avy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary ny lalana ahafahana namitra ilay fihavanana tamin'Andriamanitra dia tsy ny fanorenana toko-pivavahana sy ny fikambanana. Fa Jesosy mihitsy laza hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Ary ny filazantsara dia izay mifantoka amin'ny Jesosy irery izay ihany. Ary izay mbola tiana toriana ambara amintsika isanandro isanandro. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany manararaotra ihany koa ny amin'ny video miaraba izay rehetrarehetra manaraka an'izao fitoriana izao. Eto Antananarivo, eto Madagasikara, izay rehetra mandray an'ity fitoriana ity. Ny any Majanga izay vao nitoriana teny vao aingana vao tsy ela isaorana ny tompo fa noho ny fiasan'ny Fanahy Masina dia marobe ny olona voakasika tany ary tsy ampy ny fotoana ary mbola mangetaeta hatrany ny olona hoe mbola te andray ny ten'Andriamanitra. Dia misy efa misy rahalasy anaba vitsivitsy azy izay kasihan'ny tompo miara-mivavaka anatina vondrom-bavaka isaorana an Jesosy zany. Dia tena hoe dia raina ny tompony amin'izany rehetra zany. Miaraba ihany koa ny any Antsirabe izay mandray an'izao afatra izao ihany koa fa misy kasihan'ny tompo koa ary misy olona tian'i Jesosy betsaka izay mandray ny ten'Andriamanitra. Ny any Tomasina tsy adino ihany koa misy mandray ny ten'Andriamanitra betsaka. Dia manerana Madagasikara ray mantolo. Ny any ampitan-dranomasina rehetra any tsy adino ihany koa. Fa mahafinaritra Jesosy fa rehefa niteny izy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao dia tena mandehana amin'izao tontolo izao tokoa le teny amin'ny alalan'izao fitoriana izao, amin'ny alalan'ity video ity izay anarantsika azy na amin'ny YouTube na amin'ny radio en ligne na amin'ny DVD izay miparitaka eny rehetrarehetra eny izay maimaim-poana avokoa zany fitoriana zany. Any Bordeaux any dia misy vondrom-bavaka any miara-mivavaka amin'ny fo madio amin'i Jesosy. Any Italia, any Ohio, any Guadeloupe, any Guyane, any Grèce, any Suisse, any France, rehetrarehetra be da be fa tsy ho voatonona daholo fa mahafinaritra fikasehan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa miasa ny teny dia tsy fantatra hoe fomba ahoana fa an'le olona dia tombo fotsiny miasa any tsy sininona hoe fomba ahoana fa magaga fa misy miantso hoe voaray ny tenin'Andriamanitra, voaray le afatra avy amin'ny tompo tena zava-dehibe zany rehetrarehetra zany. Ary isorana ny tompo zany rehetrarehetra zany. Dia izay mahatonga hoe ty tenin'Andriamanitra ty mandra-piveriny Jesosy tsy maintsy toriana amin'ny olona rehetra ny filazantsara marina fa mandreraka ny antoko-pivavahana. Amen. Mandreraka ny fombafomba pivavahana. Iza manaiky an'izay? Iza nefa reraka tamin'ny fombafomba pivavahana. Mandreraka ny fombafomba pivavahana sy ny fombafomba ety ivelany. Ka tsy efa niala tamin'izany tsika, efa nesoriny Jesosy tamin'izany tsika. Mandreraka mametraka olona anaty zioka ny lalàna sy ny fombafomba rehetra, ny fodalàna maro
isan-karazana. Mandreraka mametraka ny olona ambaniny hoe tsy maintsy mandovola, tsy maintsy manao rakitra, tsy maintsy manao adidy. Tsia. Ny zavatra atao dia nitondra ny olona ao amin'ny fitsaharana. Ny atao dia nitondra olona ao anatin'ny fanafahana. Ary lazaiko anao fa ao amin'i Jesosy dia fanafahana. Liberté. Zany ny ao amin'i Jesosy. Halleloja. Liberté ny ao amin'i Jesosy. Sao dia verin'ny olona hoe tena fangezana ny ao amin'i Jesosy. Sao dia verin'ny olona fa tena hoe vesatra sy zioka be zany ao amin'i Jesosy zany. Fa lazaiko anao fa zany ao amin'i Jesosy zany tena fanafahana, fahafahana, liberté. Misaotra. Ao amin'i Jesosy zany zany ny fanafahana. Zany tena liberté zany. Tsy voakezany inona intsony ianao. Tsy voakezany fahotana ianao. Tsy voakezany nofo ianao. Tsy voakezany zao tontolo zao na tsy voakezany le ratsy ianao. Satria hoy Jesosy hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa nareo. Raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa nareo. Ka raha ianao mbola mahatsiaro ohatrany voafatopatotra sy voagezageza, mbola manatona amin'i Jesosy bebe koa. Fa tokony tena hoe fahafahana tanteraka ny ao amin'i Jesosy. Fahafahana, fahotana. Tsy sota mangezangezanao zany tsony. Tsy soza misy micro lavalava kely ve? Alléluia. Tsy tokony sota mangezangezanao zany tsony. Tsy sota mamatopatotra anao zany tsony. Rehefa tena ao amin'i Jesosy marina ianao. Amen. Izany efa matsapa an'izay. Alléluia. Izany tsy molina matsapa an'izay. Jesosy malala. Izy mamaky ny ao am-po. Ndao resika ny tenin'Andriamanitra ao Matio toko 5. Matio toko 5. Zavatra tsotra ny zaraina amintsika androany. Tsotra be ny zaraina amintsika androany. Tsotra koa tsinona ny ao amin'i Jesosy. Ary tsotra Jesosy dia tena ny fanamasina hiasa ary hikasika antsika tsirairay avy. Matio toko 5 andininy 9. Matio toko 5 andininy 9. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Jesosy nitory-teny teo an-tendrombohitra io. Dia izay ny nambarany hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Be da be ny fahasambarana lazain'i Jesosy ao izay jovakitsika daholo. Fa ity androany ity izay nomeny Jesosy androany dia ny hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Halleluja. Simple ao miaraka amin'i Jesosy fa lazaiko anao. Tsotra be miaraka amin'i Jesosy. Zavatra dia davy ny olombelona. Ny olombelona rehetra tsy ankanavaka eto tany dia mitady izay asambatra. Ianao io mipetraka eo io. Tsy antany akory raha hoe te ho sambatra ve ianao mitady fahasambarana ve ianao. Fa ny olona rehetra eto tany dia mitady fahasambarana daholo. Mitady izay mahasambatra azy daholo. Mitady izay asambatra azy daholo. Dia be da be miazakazaka amin'ny zavatra maro izay mainka mavesatra. Vao mainka mangeja. Vao mainka tsy mitondra fitsaharana. Amin'ny fomba maro isan-karazany ary be da be koa ny manana ny famaritana ny amin'ny hoe fahasambarana. Fa raha nolazain'i Jesosy Kristy tompo eto dia hoy Jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ny fahadiovam-po no ahitanao an'Andriamanitra. Mety zavatra bazika andresahako aminao hoe tonga mozy ianao. Mety zavatra klasika, zavatra efa hay fa zao mila hiverenana tsara. Sao dia variantsika ka amin'ny fonao efa tsy madio intsony. So ny fonao efa tsy ao anatin'ny fahazavan'ny fanahy sy ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra intsony. Isan'andro ianao, isa minitra, isa segondra dia atake foana io fo io. Marina sa diso? Atake foana io fo io. Voatafika foana io fo io. Azay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny ohabolana any hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Fa ahoana? Avy amin'ny havian'ny aina. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy amin'ny havian'ny aina. Ohabolana toko 4 any misy an'izay. Dia androany
lalan'ny fahasambarana ve ny dia tavinao? Tsy misy ezaka be ataonao fa ny fo madio. Zay mahatonga Davida miteny any amin'ny salamo hoe amoroa ny fo madio Andriamanitra, avao izy orona marina ny fanahiko atao anatiko. Amoroa ny fo madio aho. Miazakazaka amin'ny zavatra be da be ny olombelona, miazakazaka amin'ny materielina ny olombelona, miazakazaka amin'ny vola ny olombelona, miazakazaka amin'ny fifaliana be da be atao tany ny olombelona. Ary reraka ny fo avy eo, tsy hita zay fitsarana. Ozy le hira hoe vizanao ny andrandra ny andrandra vitana, vizanao ny andrandra famonjena. Nandramako avokoa zao rehetrarehetra zao izy, tsy azo zay nirina. Zanana tena fifaliana fa navesatra ny tato anaty. Fa androany Jesosy mandinika ny fo, mamatatra ny fo, manao ahoana ny fonao? Manao ahoana ny fonao? Inona tiana lazaina aminy hoe sambatra ny madio am-po. Izy no ahitan'Andriamanitra. Raha odina zay teny zay dia ory malahelo indrindra ny maloto fo, fa izy tsy ahitan'Andriamanitra. Ory malahelo indrindra ny maloto fo, fa izy tsy ahitan'Andriamanitra. Zany hoe ny resaka resantsika eo zany dia resaka tena fiainana, resaka tena fiainana satria miankina manaina. Miankina manaina io resaka fo io. Raha madio ny fonao dia rain Jesosy ankalazainy izy mena voninahitra izy iara-iakatra aminy ianao rehefa ho avy izy any amin'ny rolanitra. Raha maloto ny fonao tsy ahitan'Andriamanitra ianao. Zay ny tena danger be amin'ilay izy. Le fahitanan'Andriamanitra mihitsy ny ankina, le fo mihitsy zany ny ankinan'io. Tsy ahitan'Andriamanitra zany ianao raha maloto fo na hifady anina ohatry ninona eo ary, na hamonjy fotoam-bavaka maraina atoandro hariva eo ary, na hanao adidy eo ary, na handoha vola eo ary, na hanao asa fanompona lehibe tahaka ninona ary, tsy ahitan'Andriamanitra zany ianao raha tsy madio am-po ianao. Raha tsy madio am-po ianao tsy ahitan'Andriamanitra. Aleloia. Any amin'ny Jeremia 7:10 anie jereo kely. Dia zao ny voasoratra. Ny fozy izy dia manana aretina tsy azo tranona. Iza ny malala azy? Izao Jehovah ny malala azy. Izao Jehovah ny malala azy. Akaiky raha lasaina bavy dia heveriny Jesosy. Akaiky raha lasaina bavy dia heveriny Jesosy. Nefa arakaraka amin'ny mame akaiky azy, ny fotsika ohatran'ny voatafiky ny zavatra be da be. Jeremia 7:10. Jeremia 7:10, andininy fasivy. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza ny mahafantatra ny aminy? Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany. Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Dinihan'Andriamanitra ny fonao androany. Dinihan'Andriamanitra ny foko androany. Tarafiny ten'Andriamanitra ny foko androany. Aza afina fenina, aza takotakomana, fa lao tarafiny. Manahoana ny toe-poko, manahoana ny toe-ponao, manahoana ny toe-poko, manahoana ny toe-ponao. Sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Zavatra tena mahatonga an'io fo io aloto dia eo ny zavatra voalohany indrindra, ny tsy famelan-keloka. Zavatra voalohany indrindra, ny tsy famelan-keloka. Ao anatin'ny tsy famelan-keloka misy ny lolo-po, ao anatin'ny tsy famelan-keloka misy ny otro-po. Ny testenan'izay tsy zao eto rehefa eto zao, fa ny testenan'izay rehefa ny fiainanao isan'andro. Ary rehefa mihaona amin'olona anankiray ianao, dia ho hita hoe madio am-po ianao sa tsy madio am-po.
zavatra misy dia tena be da be ny zavatra ataon'le ratsy, ary anisan'ny tena amelezan'ny olona dia ny fo. Fa za miteny aminao fa raha fo fotsiny regle dia milamina daholo ny zavatra rehetra. Marina sa diso? Rehefa ny fo fotsiny regle milamina daholo ny fiainana. Fa any amin'ilay fo zavatra tena mora atakeo io fo io. Azay le tena hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Raha vao tsy mamela heloko tsika, tsy madio am-po tsika izay. Fa afaka nampianarin'i Jesosy dia zay mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary hoy Andriamanitra, hoy Jesosy hoe ianao raha vao tsy mamela ny heloko ny olona, Andriamanitra maninona? Andriamanitra tsy hamela ny helokao koa. Andriamanitra tsy hamela ny helokao ihany koa. Ataonao ahoana ny ity an'Andriamanitra izay tsy hitanao, nefa ny mpiarabelona aminao hitanao, tsy ho tianao. Lasa mandainga isika. Lasa mandainga isika raha vao zay. Mila ambenana zany io fo io, mba tsy hisy an'izay fankahalana zay. Marina mety tena radiniana amin'ny fiainan'olombelona manokana mihitsy dia hoe normal ianao raha tezitra amin'ilay olona noho ny zavatra nataony, noho ny zavatra teneniny, noho izy ny fihetsiny nataony. Normal amin'ny maha-olombelona, fa tsy normal amin'ny mazanak'Andriamanitra. Halleloja. Tsy normal amin'ny mazanak'Andriamanitra raha tsy tonga amin'ny famelan-keloka. Raha tsy tonga amin'ny famelan-keloka, raha vao tsy mihaona amin'i Jesosy misy ianao tsy voafotsasan'ny fonao. Fahadiovam-po, zava-dehibe zay. Zay mahafinaritra amin'i Jesosy, tsy mitaky zavatra be Jesosy. Tsy miteny hoe sambatra amin'ny akanjo tsara fa izy no nahita an'Andriamanitra. Tsy miteny hoe sambatra ny olona mandoa vola be sy mavita rakitra be fa izy no nahita an'Andriamanitra. Tsy miteny izy hoe sambatra ny olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana, sambatra ny manan-karena fa izy no nahita an'Andriamanitra. Simple be. Ny fo, izany tsy manana fo eto, manana fo daholo. Io fonao io fotsiny madio dia sambatra ianao, fa ianao no nahita an'Andriamanitra. Halleloja. Jesosy dia miteny any amin'ny marika any hoe miambenonareo fa tsy fantatrareo izay andro evian'ny tompontrano, na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na mamatonalina, na amin'ny maneno akoho, fandrao ho avy tampoka izy. Dia maninona? Mahita anareo matory. Tandremo fa sao dia Jesosy, tonga Jesosy eny amin'ny raolanitra ny fonao mbola maloto. Tandremo, 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 tandremo. Tandremo, akaiky ny fiverenan'i Jesosy, ianao nefa me mankahala. Tandremo, akaiky ny fiverenan'i Jesosy, ianao me manana lolo-po, me tsy tia olona. Tandremo. Androany Jesosy manao opération. Androany Jesosy manao opération cœur. Androany Jesosy manao opération du cœur, manao opération fo. Ny lanitra rehefa omanin' Jesosy ianao. Zay foana ny lazaiko, inona ny adivanao aman'olona? Halleloja. Ny lanitra, fantatrao zany lanitra zany, fantatrao zany paradisy zany, fantatrao zany arena tsy talany amin'ny hoavy zany. Vakio kely ny apokalipsy toko fas 20, 2:20, 2:20. Ahitanao an'izany fonena no omanin' Jesosy ianao zany hoe ny gorodona andehananao ara volamena. Ny gorodona andehananao volamena. Ny tamboho eo amin'ny tanànanao maro sosona vatosoa daholo. Eo amin'ny tanàna misy ianao rano manganohano be. Ary indrindrandrindra Jesosy eo afovoany eo manazava anao, tsy mila masoandro tsony hoy voasoratra. Ny fanjakantsika hozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Filipiana any dia avy any ambony. Any ny andrasantsika mpamonjy. Ten'Andriamanitra miteny amin'ny Korintiana 4:5 hoe raha ohatra ka ho leviny ty tenantsika ity, ty lahintsika ity, dia manana an'le trano no manan'Andriamanitra tsika any an-danitra, izay namboarin'Andriamanitra. Any amin'ny Hébreu dia milaza hoe ianareo dia nanaiky hoesorina ny arenanareo sy ny zavatra reo teo tany satria fantatrareo fa manana arena tsara lavitra nareo any an-danitra.
Hoy Jesosy ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Izany hoe raha ohatra ianao manomana no avinao ao amin'i Jesosy ary fotoana fanomanana no avinao mihitsy izao, dia isaintsaina ny lanitra ianao, isaintsaina ny fahasoavana lehibe ianao, isaintsaina ny paradisa ianao, isaintsaina ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ianao, isaintsaina ny Jerosalema vaovao ianao, ary indrindrandrindra isaintsaina ny Jesosy ianao satria avy amin'i Jesosy zany rehetrarehetra zany. Haleloia! Miambiny tsika raha lasaina bavy isan'andro be da be ny zavatra manafotoana, na eny ambony taksi be eny be da be ny manafotoana, eny an-dalana eny be da be ny manafotoana, ao amin'ny toeram-piasanao be da be ny tsirariny sy ny zavatra manafotoana. Zao no lazaiko anao, zao atao fomba fisainana sy fiheveranao hoe tsy misy zavatra mitranga raha tsy efa Andriamanitra no manaiky ny trangany. Amen. Ahoana tsara hoe tsy misy zavatra mitranga raha tsy Andriamanitra nefa manaiky hitrangana io. Ary io zavatra mitranga io matoki ianao fa Jesosy efa mifehana io. Haleloia! Jesosy efa mikontrôle an'io. Jesosy efa malala ny limitinao. Ka zavatra miatra aminao dia lazaiko anao hoe tsy trop. Haleloia! Ianao miteny hoe trop be zany mahazo azany. Tsy trop io. Haleloia! Trop kosa zany ataonao anazy zany, tsy trop io. Haleloia! Ozy Jesosy tsy misy zavatra fakapanahy mahazo anareo mihoatra noho izay zakanareo. Fa matoa io atao aminao, zakanao io. Haleloia! Matoa io atao aminao fa tsy atao amin'ny hafa, ny hafa mety tsy azakan'io fa ianao mazakan'io. Haleloia! Ary ny zavatra omena ny hafa tsy azo omenanao fa mety tsy zakanao. Haleloia! Noho izany tsara amin'ny olona nitondra zioga raha mbola tanora izy. Eto ny ziogako, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miafonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Haleloia! Ary ho amin'ny fakapanahy ozy, ho amin'ny fizahan-toetra ozy, dia efa manao lalany Jesosy ivoahana ao anatin'izay. Haleloia! Haleloia! Andriamanitra Jesosy Kristy efa manoratra ny tantara ny fiainanao e. Ianao raha tonga teto tany mety hiten'ny olona par accident na tonga avanao teto. Tsy par accident zany ianao teto tany. Haleloia! Fa ianao mietrehitra zany zange par accident. Na ianao mananjanaka ty zanako ty nge par accident. Tsy izy par accident zany io. Fa Andriamanitra ny nampisy an'io. Andriamanitra ny nampisy anao ary manana lalana izy heverana anao hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananao fanantenana any amin'ny farany. Haleloia! Mivaha fanavozana ny saina amantaranao sitrapon'Andriamanitra tsara sady ankasitrahana no marina. Matoa anao tonga teto tany, tiany Jesosy ianao zay ary tiany ianao handova fiainana mandrakizay. Raha tsy tonga teto tany ianao tsy mandova fiainana mandrakizay, tsisy ianao. Fa mba handovanao fiainana mandrakizay, hidiranao amin'ny Jerosalema vaovao, hidiranao amin'ilay lanitra sy tany vaovao, ao amin'ilay paradisa, mila ary ianao aloha. Ary misaoran'i Jesosy hoe ary ianao. Misy ato indraindray matsy tsy faliny amin'ny tenany. Misy ato manambany ny tenany, misy ato tsy mahalala ny antom-pisiny, misy ato tena hoe olona malahelo lava sy ohatra ny vexé. Hainao zany hoe vexé? Inona dika zany vexé? Tsy haiko. Vexé, complexé, ohatra ny olona tsy ao ohatra ny hoe tsy ohatra ny tohana foana ny fony, ohatra ny tsy, ohatra ny na izy ara tsy tia ny tenany, fa ohatra ny lasa miampinay le fiteny français, ohatra ny aigri. Inona nay le aigri? Aigri par la vie. Ohatra ny marikivy lava. Ohatra ny tsisy fiainana, tsisy fialiana, tsisy fiadanana. Zao lazaiko anao matoa anao tonga eto androany, misy fifaliana lehibe tokony hanananao. Misy fitsarana lehibe tokony iainanao. Misy fiadanana lehibe tokony ho azonao. Miala eto ianao androany, gratuit zany. Haleloia! Tsy vidina am'rakitra zany, tsy vidina fafolo-kareny zany fa gratuit fotsiny. Fa io zavatra ezakazanao any ivelany ao an'io, izay mamotika ny tenanao, manimba ny fonao, manimba asainao, ajarony amin'izay. Lery zao hanomanana ny fiarahana fiverenan'i Jesosy. Haleloia! Famelan-keloka hozy izy ateo. Famelan-keloka hozy izy ateo. Andriamanitra ny mpanoratra tantara, scénariste, manao scénario be da be, dia manana karazana tantara be da be amin'ny olona tsirairay izy.
Ny anao koa ary manana karazana bedabe tantara bedabe amin'ny fiainanao izy. Amin'ny fiainanao ao anaty 4 taona zay ny ainanao fa efa bedabe ny série nataon Jesosy tamin'ny fiainanao hoe teto nisy tantara ohatran'ity, teto nisy tantara ohatran'izao, teto nisy tantara ohatran'izao. Fa rehefa jerenao zany zavatra rehetrarehetra zany hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Salamo 5:20 hoe ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrapo sy fiadanana ho an'izay mankatoy ny teniny. Tsy hainao zany zavatra nahazo an'i Josefy zany. Inona zavatra nahazo an'i Josefy? Hankalain'ny ralahany, nyvonoan'ny ralahany, nalatsa ny tany anaty lavaka tany, namidiny ralahany satria hoe manonofy, manana fahitana ohatrany mahitahita zavatra dia be da be ny mialona azy. Mety be da be koa mialona anao, be da be koa tsy tianao, be da be koa mankalanao. Ohatrany tamin'ny Josefy, nitraponja mihitsy Josefy noho ny zavatra endrikendrika natao taminy. Tao anatin'ny zavatra mavesatra maro be Josefy satria nankalan'ny rahalahany. Fa Josefy dia nanana an'izay fo madio zay, lazaiko anao zay. Josefy dia nanana an'izay fo madio zay, tsy nisy fankalanany rahalahany tao aminy, tsy nisy tsy fitiavana tao aminy, tsy nisy lolo-po tao aminy, tsy nisy otro-po tao aminy. Fa fantany hoe Jesosy Andriamanitra ray no efa mandamina sy mandahatra ny fiainan'ny ray manontolo, ny olona fitaovana fotsiny. Nasandratra ambonin'ny olona rehetra Josefy, lasa ny andraikitra firenena anankiray. Tratra mosary ireo rahalahany ireo, tratra mosary ireo. Tsy maintsy niverina tany amin'ny Josefy, any amin'ny Josefy ny vary, any amin'ny Josefy ny tsisy mosary, ndo hiverina any amin'ny Josefy. Rehefa miverina tamin'ny Josefy ireo natahotra mihitsy, dia ny fona ihany tamin'ny zavatra nataony. Dia hozy Josefy hoe ianareo nierineritra anisy ratsy anahy, fa Andriamanitra nanino? Nanao zavatra, nanao an'ireny asoa. Aleloia. Zay koa atao fisainana. Josefy dia tandino endriky Jesosy. Be da be nefa fiodoinanao tamin'i Jesosy, be da be nefa fankalanao tamin'i Jesosy, be da be nefa ataoko hoe diso fanantenana tamin'ny nataonao Jesosy, tamin'ny teneninao Jesosy, tamin'ny saininao Jesosy, tamin'ny fonao Jesosy. Fa rehefa miverinao aminy ianao dia raisiny foana. Amen. Rehefa miverinao aminy ianao dia raisiny foana. Halleloja. Dia niverina tamin'ny Josefy ireo. Dia hozy Josefy hoe za mamela zavatra netreretinareo anisy ratsy anahy fa Andriamanitra nefa nifehany zany. Ny fiainanao isan'andro anandro dia fantaro fa Andriamanitra nofehany io. Andriamanitra no mifehany io, Andriamanitra manao zavatra rehetra. Noho izany misaorana azy amin'ny zavatra rehetra. Misaorana azy amin'ny zavatra rehetra. Mankatoavana azy amin'ny zavatra rehetra. Manana an'izay hoe fo madio zay. Tsy azo forsena koa nefa zay fa mifanatoranao an Jesosy ny ahafahanao manana fo madio. Halleloja. Tandremo fialonana. Zay koa dia zavatra anankiray. Ary mora mahazo ny fo. Tandremo. Misy ara-pivady mifampialona fa lazaiko anao. Misy le vady mialona amin'ny vadiny. Tsy haiko hoe mifomba ninona lalafiny ahoana, na zavatra ahoana, na tranga ahoana. Fa ratsy be io fo io lazaiko anao. Mialona. Tandremo zany fa tsy any zanak'Andriamanitra tsony mialona. Halleloja. Manana fo madio anatrehan'ny tompo. Raisondraingy ny Hebreo 12. Hebreo 12:5. Hebreo 12:5. Ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka, ampikorotana ka voalotony maro. Fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiny azony hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandovan'ny fitahina izy dia nolavina, fa tsy nahita izay bebahany izy
na dia nitady fatratra ranomaso azy. Ny 10 io a mitandrema tsara fandrao isy hiala ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka. Andremo zay. Faka mangidy mitsimoka amin'ny korotana ny maro. Ao am-po io ny mitsimoka, manakorotana, misy fankalana, misy fialonana, misy fosafosa, misy tsy fitiavana. Tandremo zany. Tandremo zany. Fa zatra tsy ampozinao, ny asan'ilay ratsy a, raha vao tsy miampiny ianao, misosoka miditra ao iny, ary raha vao tsy diovinao aingany eo anatrehan'i Jesosy, dia memaka toerana, membanao amponao, dia tsy mandaitra aminao tsony ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tena mampalelika hoe dia tsy ahita an'Andriamanitra ianao e. Azontsika ve zany? Tenena tsy ahita an'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro ianao. Ny mahita an'Andriamanitra zany ge mahazo fitahina e. Mahita an'Andriamanitra zany ge mahazo fitsarana e. Mahita an'Andriamanitra zany ge mahazo fanambinana e. Mahita an'Andriamanitra zany ge mahazo falavorariana amin'ny zavatra rehetrarehetra atao e. Ka ny sekrean'izay hoe fitahina sy fahasoavana sy ny fanambinana sy ny mombamomba zay rehetrarehetra zay a, sekrean'izay fo madio. Haleloia! Nafinahitra anahy tenin'ilay ray aman-dreny tamin'ny herinandro zay. Eda be ny olona migafigafy sy manao rasy. Fozy izy nylazay hoe tsy mba fombako ny aozy izy no mitory olona. Tsy mba fombako ny aho mitory olona ozy izy tsy mety. F'izao nataoko. Rehefa misy olona migafigafy ozy izy ka manao zavatra tsy mety, dia izy mihitsy ny resahako. Inona ny atao azo anampinanao e? Haleloia. Nakasika anahy mihitsy zany teny zany hoe, ohatra zany hoe mangalatra le olona, dia tsy avy ianao dia toriko ianao. Zao dia zao ianao dia atsoko polisy. Tsy fombako zany ozy, zao ny ataoko, atsoko izy. Fiinona ny azo atao anampinanao tsy angalaranao tsony. Haleloia. Afange zany, mahafinaritra be zany. Zay le hoe aza manaiko ho resin'ny ratsy ianao, fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Reseho amin'ny soa ny ratsy. Haleloia. Rehefa tezitra zany ny hafa, dia tsy tezitra ianao, fa manatona azy ianao, inona ny azoko atao mba tsy hatezitra anao tsony. Haleloia. Tsara Jesosy. Pratika ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Sambatra ny madio mo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Aza manaiko resin'ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Tsy horeraka mihitsy miteny an'ity teny ity hoe raha naona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangeta ety izy, omeo rano izy sotrony. Fa hoanina. Raha manao an'izany ianao, dia nambatra vainafo eo andohany. Dia tamin'ny tapabolana antsika ilay resaka ilay fitiavana iny. Fitiavana tsy manisy ratsy. Fitiavana tsy manao otrpo. Fitiavana tsy mialina. Fitiavana mamela mandrakariva. Fitiavana tia mandrakariva. Dia tena lakile ny fahombiazanao amin'i Jesosy Kristy zany. Fahadiovam-po. Fahadiovam-po. Tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana. Zay koa lazay mipetera any mipetera ratsy faharoa zay dia fa voalohany amin'ny toko fahatelo hoe aza mamaly ratsy ny ratsy ozy, na fanaratsiana ny fanaratsiana. Voasoratra hoe any fahamaliana, zaho ny ado anao, fa ianao kosa angina. Haleloia. Tena mety mavesatra ny fonao amin'izao fotoana. Mety mavesatra ianao amin'ny zavatra maro nataon'olona. Fa zao ny lazaiko anao, fanalahidy mamosotra an'izany eo amin'i Jesosy. Misy tombony lehibe zany raha lasa anabavy. Misy tombony lehibe zany. Arakaraky ny amitsoranao an'io, vao mainka ohatra ny onjan-dranomasina fiadananao. Amen. Arakaraky ny tsirarahinao an'io, fa arakaraky ny amelanao, vao mainka misy fiadanana sy fitsaharanao aminao. Haleloia. Tsy misy fanalahidy afa-tsy Jesosy anomeanao fo madio. Tsy misy fanalahidy tena tsara indrindra, ambony indrindra, ahasitrana ny fonao afa-tsy Jesosy. Mamorona zava-dehibe dabe ingeny manampaizana amin'izao hanasitranana ny fo e. Marina sady iso. Pilina kely tsy maintsy hohanina isan'andro mba ho sitrana ny fonao. Raha vao taraiky an'iny ianao dia atahorana ny fonao. Fa rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao, tonga dia ny fony kasihan'i Jesosy voalohany. Fony kasihan'i Jesosy voalohany. Avy eo amin'ny fonga ny voahan'ny zavatra rehetra. Io zavatra tenen'ny vavanao inge rakitra vao am-ponao e. Io zavatra ataonao inge zavatra vao am-ponao e. Ka raha ratsy ny fonao, ratsy zany ny voaka eo. Raha ratsy zany zavatra hitako ety ivelany, ratsy zay ny ao am-ponao. Bakeo kely indray Matthieu 4:12.
Matio 12:12. Matio 12:12 andininy fa 3:30. Matio 12:12 andininy fa 3:30. Koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no ahafantaranareo ny hazo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara. Fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenenany vavy. Ny rakitra tsara no amoahan'olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampahamoana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony. Fa ny teninao no hamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Halleloja. Any amin'ny filazantsara hafa any izy dia hoe avy eo am-po ny voan'ny von'olona, ny herisetra, lainga, fankalana, fitenenan ratsy sy ny sisa. Izany hoe ny ao am-po zava-dehibe. Ary rehefa ao anaty trangan-javatra anankiray tena manisy pression tsika, eo ny tena hitana hoe manao ahoana ny olona ray. Zay. Eo ny ahitana hoe tena manao ahoana ny olona ray, satria eo amin'iny pression zavatra tampoka amin'ny trangina, hita tampoka izay zavatra lazainy ny vavany. Dia mivoaka ny rakitra ao am-po. Mivoaka ny rakitra ao am-po. Zay ke lazaiko anao hoe tsika eto ambony seza eto rehetra milamina be daholo. Fa amin'ny fiainana isan'andro san'andro na ahitana an'io. Rehefa misy zavatra manafitoana, ahoana ny réaction anao? Rehefa misy zavatra mahasorena, ahoana ny réaction anao? Zany rehetrarehetra zany mbola tsy mahatonga an' Jesosy mbola miverina, satria mila diovontsika. Za miteny, ianao miaina, tsika rehetrarehetra mila diovon'ny tenin'Andriamanitra. Mila diovon' Jesosy. Fa tsy mety raha hivavaka ianao nefa mbola makahala olona. Raha hivavaka ianao zizy ka hoana, eo anao malala fa mbola misy olona nananao lolo-po avelao aloha iny. Regleo kely aloha zay. Ianao zay ny lalazany zay, ianao no manana lolo-po, ianao no makahala, ajanony aloha. Fa avelao mihitsy aloha, regleo kely mihitsy aloha ny fonao. Regleo kely mihitsy aloha ny fonao. Jesosy ake sarotiny be Jesosy amin'ny fahadiovam-po io. Sarotiny be Jesosy amin'ny fahadiovam-po io. Dia mila fiarovana zany io fotsika io. Ka na inona teny afafin'ny olona, na inona fiatsika ataon'ny olona, na inona zavatra misy, rehefa voaro tsara io fonao io, tsy makasika ny fonao zany fa midona fotsiny dia lasa mandeha. Midona fotsiny dia lasa mandeha. Fa raha tsisy fiarovana ny fonao, dia marary foana ianao isaky ny mihetsika. Marary foana ianao isaky ny mihetsika. Fa raha ianao nefa hitoeran'i Jesosy, dia misy fiadanana sy fifaliana ao anatinao. Halleloja! Manao ahoana ny toe-ponao? Manao ahoana ny ao anatinao? Manao ahoana ny fiainanao? Zao foana le lazaiko, ny velanao atsehanao no mifehan'io. Amen. Tsy azo amboarina ny ety ivelany hoe iova aloha zay ianao vao iova. Aza miandra izany. Mety tsy asan'i Jesosy miova mihitsy ary io aloha mba hampiovanao. Amen. Tsy miakina amin'ny zavatra iova ety ivelany zany vao iova ny fonao, fa na miova ny ety ivelany na tsy miova ny ety ivelany, na mahasorena ny olona na tsy mahasorena ny olona, na milamina ny olona na tsy milamina ny olona, na tiany olona na tsy tiany olona, ianao tiany Jesosy, ianao hanana fo madio. Satria aferanao sy Jesosy io aloha. Aferan'ny lanitra io, miakina amin'io ny akaranao any an-danitra na tsy akaranao any an-danitra. Io fahadiovam-po io. Io fahadiovam-po io. Tsisy fireharehana. Zay koa anankiray. Ny miainao amin'i Jesosy Kristy dia tsy mirehare, tsy mieboebo fa mamean Jesosy ho lalana ho lohany. Ary raha milaza aminao fa ny ampilamina amin'ny fiainanao rehetrarehetra amin'ny avy rehetrarehetra dia ny anekenao ny fonao madio, tsy ho voakasikasiky ny loto zao tontolo zao, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny zavatra maro isan-karazany. Vakio kely ndrainga eo amin'ny Daniel toko voalohany. Daniel
mahafinaritra be ty tantara ty. La resaka teo zany aloha ny fahadiovam-po dia mahay mamela heloka, tsisy lolo-po, tsisy otro-po. Fahadiovam-po dia tsy mirehare, tsy meboebo. Ny fahadiovam-po dia resaka fahamasinana. Zay tsy manam-pahamasinana ozy izy maninona? Tsy hitan'Andriamanitra. Sambatra madiom-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Zany hoe raha miresaka fahadiovam-po tsika dia miresaka fahamasinana ihany koa. Tsy miaroaro amin'ny fahotana zany. Tsy mankasitraka ota ao anaty zany. O Davida hoe raha nankasitraka ota tao Tompo dia tsy nihaino any Tompo. Daniela toko voalohany 1:5. Ary Daniela ninita ao am-pony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba havelany tsy handotony tenany. Dia nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindrapo tamin'ilay lehibe ny tandapy Daniela. Aleloia. Hatreo fotsiny aloha. Ary Daniela ninita ao am-pony tsy handotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba tsy havelany, mba havelany tsy handotony tenany. Dia nahazo, nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindrapo tamin'ilay lehibe ny tandapy Daniela. Ny fo mihitsy manapa-kevitra tsy hanota. Ny fo mihitsy, enao mihitsy zany mila manaiky hoe avelako amin'izay ty fahotany ty. Avelako amin'izay ty fahotany ty. Tsy ho jereny masoko tsony zay zavatra tsy tiany Tompo jerena. Tsy alehako tsony zay toeran'ny Tompo tsy tiany Tompo ale. Tena hoe avotsitra ny fahotana, avotsitra mihitsy ny fahotana. Dia zay ny ambarany eto ny Daniela hoe Daniela nanaiky mihitsy tao am-pony hoe za tsy handotony tenako amin'ny hanina finanam-panjaka sy ny divay. Tamin'izareo lasa babo tany Babilôna io rehefa lasa babo tany Babilôna izy dia natokana misy ireo zany satria hiasa ho an'ny mpanjaka. Dia ny hanina tamin'izany, hanina naterina ho an'ny sampy, divay ho an'ny sampy, zany hoe tao anatin'ny falitony. Fa Daniela natsapa hoe mila izay fahamasinana sy fahamarina avy amin'Andriamanitra zay izy dia hoe za tsy handotony tenako. Raha raisitsika amin'izao fananarenantsika izao dia tsotra fotsiny ilay izy hoe tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao intsony ianao. Tsy manaraka ny fomba n'izao tontolo izao intsony ianao. Tsy manaraka ny toetra n'izao tontolo izao intsony ianao. Tsy manaraka ny fanao n'izao tontolo izao ianao izay mandoto. Fa ianao manapa-kevitra hoe izay marina, masina, ankasitran'Andriamanitra ihany nataoko. Jereo ny toy an'ity tantara ity. 9:20. Ary nohon tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy, dia netin'ilay lehibe ny tandapa niditra teo anatrehan'ny Nebokadnezara izy. Ary ny mpanjaka nyresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela. Ary ny mpanjaka nyresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka ireo. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy dia hita ny fananatombo impolo eny noho ny ombiasy rehetra sy ny piskidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra azy izy. Haleloia. Hitanao ny fanavahan'i Jesosy, ny fanazahan'Andriamanitra ny Daniela. Impolo izy ambonin'olony olona rehetrarehetra. Rehefa anao no mandeha araka sitrapon'Andriamanitra, Jesosy manamarina anao. Jesosy manamarina anao. Fa ianao fotsiny mila manapa-kevitra mihitsy za tsy handotony tenako amin'izao tontolo izao intsony. Za tsy handotony tenako amin'ny fanao ratsy izao tontolo izao intsony. Za tsy handotony tenako amin'ny fahotana intsony. Haleloia. Fa akaiky Jesosy dia verina falazaiko anao. Ka raha mbola misy loto ny fonao, raha mbola maloto ny ao anatinao, lazaiko anao fa mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy hitan'Andriamanitra ianao. Dia ny eto tany ianao dia efa tsy hitan'Andriamanitra. Ary rehefa ho avy Jesosy any amin'ny lanitra tsy horenao akory ny feon'ny trompetra. Satria ianao tsy niambina mba hadio ny fonao. Satria ianao tsy nibebaka mba hadio ny fonao. Loara eo anatrehan'i Jesosy izay manavesatra anao rehetra. Eto eo anatrehan'i Jesosy izay alahelo-nao rehetra. Eto eo anatrehan'i Jesosy izay rehetrarehetra mbola hitanao hoe tena maloto zany foko zany. Tandremo mba tsisy fialonana, tsisy fifandirana, tsisy fakamangidy. Nanatombo impolo eny ny Daniela. Haleloia. Teny amiko Jesosy androany. Teny aminao Jesosy androany.
amboary ny lalan'i Jehova. Amboary ny lalan'i Jehova. Aza taraiky ao anatin'ny lolo-po ianao. Aza taraiky ao anatin'ny fahotanao ianao. Aza taraiky amin'ny tsy famelan-keloka ianao. Aza ho taraiky amin'izany ianao fa ilaozy malaky zany dia miazaka za miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Miazaka za miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Fa ampy milatsaka ao anatinao ny fahasoavan'i Jesosy hanananao fitsaharana. Ampy milatsaka ao anatinao ny fahasoavan'i Jesosy ahaizanao mamela. Ampy milatsaka ao anatinao ny fahasoavan'i Jesosy ahaizanao mandefitra. Ampy milatsaka ao anatinao mihitsy Jesosy mihitsy. Haleloia. Amara-paranako azy vakio kely ny Ezekiela toko fa 4:30. Ezekiela toko fa 4:30. Ezekiela toko fa 4:30. Andiny fa 4:20. Ezekiela toko fa 4:30 andininy fa 5:20. Ny amin'ny faminaniana, ny amin'ny fahaterahana avy any ambony. Tia Ezekiela toko fa 4:30 ty, ary rehefa mijery ianao Jaona toko fa 3 ampifandraiso reo fa zay hoe fahaterahana avy any ambony. Zao ny voasoratra. Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary romeko fo vaovao ianareo. Aleluia. Teneno mihitsy Jesosy rehefa avy eo hoe Jesosy fo vaovao mihitsy atao amiko fa aza tia anaty ianao mbo amboarina. Amen. Zay mahatonga ny teny Davida le teny hoe amorony fo madio aho, mamorona. Misy famoronana vaovao amin'ny tompo. Ary voasoratra indro avaosiko ny zavatra rehetra. Tsy manao bricolage zany Jesosy sao lazaiko anao. Tsy manao bricolage Jesosy. Fa nefa simba hariny ihany dia amoronana zavatra vaovao ianao. Haleluia. Nisy olona marary rein fo faty marary rein fa tsy namboatra bricolage na rein Jesosy fa tonga dia namorona rein vaovao tan'le olona izy. Tsy zavatra tsy hain Jesosy atao. Misy olona efa trisy tranon-draza tsony, tranon-jaza. Fa Jesosy tonga dia namorona nisy tranon-jaza indray tao amin'ny tao dia bevoka izy. Hainao ve zany fahalebiazan'Andriamanitra zany? Hainao ve zany fahalebiazan'Andriamanitra zany? Kenao miteny ty hoe za ty tsy hiova mihitsy, za ty tena perte, za ty tena miezaka niova, miezaka no tsara fa tsy mety mihitsy. Fa tsisy perte zany ao. Haleluia. Fa zay famoizam-ponao zay mihitsy ny tadiavin'i Jesosy. Ohatrany hoe tsy tavavokako ty Jesosy fa tsipoko mihitsy apetrako aminao dia mamorona zavatra vaovao Jesosy. Haleluia. Jesosy ane mpamorona. Sao dia tsy fantatrao zany. Mpamorona Jesosy. Pahary ilay nahary Jesosy Kristy. Andao izy hoe omeko fo vaovao ianareo. Fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Esoriko aminareo ny nofonareo ny fo vato ka omeko. Aleluia. Zay le fanomezan'Andriamanitra. Zay mahafinaritra amin'Andriamanitra, mahafinaritra amin'i Jesosy. Omeko. Fa tsy hoe amarotako na ampisamboriko. Tsy misy iny omeko. Omeko ianareo, omeko fo madio. Inona dia davina amboatran'izany raha lasaina-pavy? Inona dia davina amboatran'izany hoe tena fo madio avy aminao mihitsy tompony ilaiko. Ho le iran'ny FFPM zay hoe tsy mangataka ao tompo zava-pi arena be fa ny anom-bangatahako dia fo madio. Fo madio zay akany. Haleluia. Tompo ao vai ny foko mba moranarina toy ny an'zazakely tsy mialona tsy maditra fa manao sitraka ao. Anana fo madio isan'andro. Tsika koa rehefa voatenena kely tsika dia mibotsina tezitra be. Mbola ao amin'ny fonao koa misy problème. Tsy tia tenenina, tsy manaiky tenenina, raha voatenena dia mamaly botana. Fonjeo Jesosy. Sahoana? Misy tsy tia tenenina misy
amboarina Jesosy koa fo amin'izany fa tsy mety zany tsy tia tenenina zany. Ny fahendrena avy any ambony ozy dia madio, mora lahatra. Dia manaiky ny fanamboarana tompo, manaiky ny fitenenan'ny tompo. Fa le nofo io tsy manaiky foana io. Poza tompo omeko fo vaovao nareo. Omeko fo vaovao nareo. Ny fanahiko nomeko anareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana ny fitsipika anaraka. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Atonga anareo andeha araka ny lalako sy ny fitsipiko. Dia zatra tena mbola mahafinaritra ny toy an'ity dia zao. Aronina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo ary zao Andriamanitra areo. Ary vozeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo. Ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary. Halleloja! Miakina ny fahadiovampo ny fahavokarany vary. Amen. Ny fahavokarany vary inao, ny fahavokarany eo amin'ny fiainanao, ny fampiroboroboana eo aminao dia lazaiko anao fa miakina ny fahadiovamponao. Any sekret an'io. Dia zay raha mamaky inona moa ny ifandraisan'le hoe vary sy ny fo madio fa tena ny tompo ny manao azy. Kay mahatonga an'io varinao io tsy mamokatra ny fonao mihitsy. Mahatonga an'io asanao io tsy milamina ny fonao mihitsy. Mahatonga ny fiainanao tsy mirindra ny fonao mihitsy. Dia hitan'ny tompo sekret, hitan'ny tompo any amin'ny fotony mihitsy ny fonao mila diovina. Ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny sa. Halleloja! Azonao ve zany? Ataoko vokatra koa ny voankazo. Zany hoe ny olona ao Jesosy raha lasaina bavy mamoha be izy. Efa hita tamin'ilay hira amin'izay tsika zao le tena voaloboka raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ankatao izay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Zay miray amiko dia mamoha be izy. Fa ny sapana zay tsy miray amiko dia malazo kapaina rina. Samy mandiny tena. Mamoha ve anao zao? Mamoha fitiavana, mamoha fahalemem-panahy, mamoha fandeferana, mamoha fahatsorana, mamoha famelan-keloka. Mamoha ve anao zao? Raha mamoha anao zao, halleloja, dia raina Jesosy. Raha tsy mamoha anao zao, lery zao hidiranao amin'ny Jesosy. Le tena voaloboka. Ary amin'ny fiainanao isan'andro, tsisy tokony tsy hamokatra zany. Miasa ve anao dia tsy hamokatra? Mamboly ve anao dia tsy hamokatra? Miasa ve anao dia tsisy indrinina foana amin'ny faran'ny volana? Tsy normal zany. Tsy normal zany. Manao ezaka ve anao dia tsisy mihitsy ny ezaka ataonao? Tsy normal zany. Aza manaiky an'izany. Aoka diovan Jesosy ny fo. Voambary anankiray ambolena misy zavatra be da be mipotra rehefa avy eo matoa tsy mipotra, ny fo mihitsy ny tsy milamina. Ny fo mihitsy ny tsy milamina. Halleloja! Ka io tsisy resaka hoe tena te ho afaka amin'ny blocage ve anao? Te ho afaka amin'ny zavatra mavesatra rehetrarehetra? Tongavy isan'andro mivavaka isamaraina. Eto fotsiny ianao androany raha madio ny fonao ma tsy misy hoe vavaka isamaraina anasako anao zany. Fa eto fotsiny ianao madio ny fonao miala eto. Za milaza aminao fa tonga dia mavokatra be anao mandritra ny herinandro ray manontolo iny. Minjany ve anao? Halleloja! Mahavokatra ozy izy. Avokatra koa ny vary, avokatra koa ny voankazo. Ho anao zany zay mamboly tena mamboly proprement dit zany zay tena mamboly eto, mpamboly eto lany zany lazaiko anao fa tena mbola mamokatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Na voankazo ny ambolenao, na vary ny ambolenao, mamokatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao koa zay miasa ka tena miasa tsara ary tena hoe manana fo madio amin'i Jesosy, mamokatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mamokatra zany. Jesosy tonga teto tany dia hoy Jesosy hoe tonga izy nidina izy rery fa rehefa maty izy nitsangana tamaty nitondra babo be da be. Zay ny lalàn'ny fiainana. Rehefa manaiky ho faty ny voambary ozy izy dia mamoha be izy. Fa raha ny voambary tsy manaiky ho faty alefo na tsy mamoha mihitsy izy. Fa nefa voambary anankiray mitondra vono be da be. Ianao koa rehefa manaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy, anombana ny tena niota. Ianao koa rehefa manaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana, anombana an'le fo ratsy io ka omena fo vaovao. Potra ho azy ny vokatra rehefa avy eo. Famasinana, fahadiovampo, ny ambiny rehetrarehetra manaraka daholo. Halleloja! Mbola misy toy an'le Ezekiel teo sa tsy izy? 36:26. Dia ho tsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia aharikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Zavatra tena mirakla ataon'i Jesosy koa zany na lasaina bavy. Rehefa misaintsaina ny lasa ianao ka mifalitonao rehetra dia menatra ianao. Manenina ianao, rikoriko ianao ny amin'izany.
no zavatra apetraky ny tompo ao anatinao, no ny fiasan'ny fanahy ao anatinao. Za miteny aminao hoe tsika olombelona tsy afaka zany mémoire. Napetraka ao anatintsika mihitsy ny fitadidiana, tsy ho afaka io. Fa ny efehan'io zay napalaelo anao mety tsy ho adinonao mihitsy ny zavatra nisy, fa ny fiatraikany iny tsy misy fiatraikany aminao tsony. Alleloia. Ary zavatra lasa ozy izy zay nataonao tsy netirehetra ho tsarovanao, fa arikoriko anao ny amin'izany. Halleloia. Ny alika ozy izy no verina amin'ny nalony, ary ny kisovavy efa misasa no mandeha miosopotaka indray. Tsika tsy namana izay miembotra ao amin'ny fahaverezana, fa isan'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Manaiky izany ve ianao? Tsy nohony aminareo no anaovako an'izany hoy Jehovah. Aoko fantarareo izany. Ka minara sy mangay aiza ianareo noho ny lalanareo ry taranak'Israely. Alleluia. Zay ny teny nomeny tompo anao androany. Zay ny teny nomeny Jesosy antsika androany. Samy vavaka eny am-pitoerana eny dia ny tompo ikasika regleo zay tokony reglena rehetra. Dia ndaotsika sady mihaino hira zay ataoko hoe fanavaozana sy famporosiana. Za miteny aminao hoe Jesosy ihany ny vahaolany. Ary teny aminao hoe madio fo fotsiny tsy fantatra hoe ahoana nanaovana azy. Za miteny aminao mandolia miankoho fampanahy amin'ny Jesosy. Apetraka Jesosy anatinao zao tsika miresaka zao hoe ty mbola tsy namelanao eloka, ty mbola mavesatra aminao ty zavatra ty mbola tsy mety, ty zao ty, zao lazaiko anao. Avotsory eo amin'ny Jesosy zay. Avotsory fotsiny zay. Fa alao Jesosy niandraikitra zay toy any ananao fo madio. Dia toizanao ny lalanao miaraka amin'ny Jesosy. Aza velona vesarany zany zavatra zany ianao. Tonga ao izy anome fitsarana. Tonga anasitrana ny fonao, anomeanao fo madio, ameanao fo vaovao. Halleloia. Dia mivavaha. Nina